ao amin'ny Galatiana toko 5. Galatiana toko 5 ny andininy 4 ariavana. Galatiana toko 5 ny andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsi-famorana fa ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana. Ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana. Resaka finoana miasa amin'ny fitiavana. Zany mahasoa, zany no ilaina finoana miasa amin'ny fitiavana. Tsy misaraka ariavana ny finoana sy ny fitiavana. Tsy possible no ilazana hoe raha anina tena manam-pinoana fa tokony mivavaka izy mba hanana fitiavana. Tsy miexista zany. Ary raha tena fitiavana indray, fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana, tsy miexista koa zany raha tsy vokatry ny finoana. Tsy misaraka ireo. Ary manaitra sady marina teny Lutera mpanitsy fivavahana manao hoe rehefa misaraka ny finoana sy ny fitiavana dia finoana maty zay ary fitiavana maty zay. Tsy misaraka ireo riavana. Ndeha raha jerentsika ny amin'izany hoe finoana miasa amin'ny fitiavana zany riavana. Fanontaniana voalohany dia hoe inona moa? Ahoana moa ny hamaritana an'izany finoana zany? Ahoana ny hamaritana ny atao hoe finoana? Finoana riavana, tsy arak'izay verana azy hoe rehefa tonga aty am-piangonana ohatra dia manonona fanekem-pinoana. Dia hoe ny lahady voalohany fanekem-pinoana voalohany, lahady faharoa fanekem-pinoana faharoa, fahatelo, fahaefatra. Tsy zany. Satria zany fanonoanantsika fanekem-pinoana zany riavana sady tsy manova ny fiainantsika ety an-tany zany. Tsy mampiditra antsika any an-danitra zany. Tsy zay ny atao hoe finoana, tsy fanambarana fanekem-pinoana. Fa ny atao hoe finoana dia tena faran'izay tsotra rehefa hainao riavana. Tena hoe fatokiana an Jesosy. Confiance tanteraka amin' Jesosy. Zany no atao hoe finoana riavana. Ny atao hoe finoana, fatokiana an'Andriamanitra zay nahary antsika. Ary nahary antsika izy dia mbola hoe miay antsika. Fa tsy hoe nahary antsika izy dia navelany mandehandeha antsika. Ny atao hoe finoana dia fatokiana an Jesosy Kristy riavana. No ny asa-panavotana nataony teto amin'ny hazo fijaliana. Raha ny rany aza foinoa, moa tsy foinoa avokoa ve ny zavatra rehetra zay mahasoa. Fatokiny. Ary ny finoana dia mbola fatokina ihany koa, fatokina ny fanamasina. Satria ilay Andriamanitra nahary ahiny nanangana ho zanaka atao amin'i Jesosy Kristy ary zana dia zanaka aza mbola fantaro tsara ny fahalemeko dia mahatoky ny fanamasina hiasa anatin'izany fahalemeko zany. Zany ve ny finoanao riavanao? Finoana midika confiance, fatokiana tanteraka an Jesosy ao amin'ny fiainanao. Dia hoy izy ny soratra masina hoe finoana miasa amin'ny fitiavana. Zany finoana ny faharitantsika teo zany dia miasa, miteraka fitiavana zany riavanao. Tena automatique zany, automatique zany. Ary averina indray, tsy ny fomba mpivavahana, tsy ny religion, fa ny finoana no miteraka fitiavana. Ahoana no hiterahan'ny finoana fitiavana riavana?
rehefa tena hoe matoky tanteraka an'lay Andriamanitra telo izay ray tahaka izany ianao, resaka confiance ao aty ry havana, de miasa ny fanamasina, miasa ny fanamasina ry havana. Miasa maninona ny fanamasina? Miasa mampidina atao-poko, hoe Romanina 5:5, mampidina atao-poko a fitiavan'Andriamanitra. Fa izy tsy miasa amin'olona tsy mino e. Mampidina atao-poko izy a fitiavan'Andriamanitra. Mahazo roa le fitiavan'Andriamanitra ry havana. Hoe fitiavan'Andriamanitra finoany an'izany ny foko tena mahatsiaro tena tiana, mahatsiaro mahalala eo mason'Andriamanitra, ary mahazo roa le izy faharoa hoe miteraka fitiavako ho an'Andriamanitra. Asan'ny fanamasina zany ry havana. Zay le hoe finoana miasa amin'ny fitiavana, miasa tahak'izay ny fanamasina. Ao amin'ny fanahiko ao, ao amin'ny foko ao. Ary ny fanahy de mampatsiaro ahy isan'andro hoe ianao anke tsy olon'olom-pony fa zanaka nateraky ny rainao any an-danitra ianao e. Manova ny fifandraisako amin'Andriamanitra zany ry havanao. Tsy hoe mpino fotsiny hoa, tsy hoe mpanompo fotsiny a, fa hoe tena zanaka tiana. Ary miasa amin'ny fitiavana, le finoana, satria le fanamasina ry havana, zay asaina irahan'Andriamanitra amin'ny fiainako a, mampifanaraka ny sitrapoko amin'ny mazanaka amin'ny sitrapon'ny raiko, na hoe manjary lasa sitrapoko ny sitrapon'ny raiko. Zay le finoana miasa amin'ny fitiavana. Zay tapany faharoa zay zany de hoe asan'ny fanamasina, mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao poko ka mameno ny foko amin'izany a, mampatsiaro ao mandrakariva ianao ka sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, ary fahatelo hoe mamboly ao poko ny faniriana anao sitrapon'Andriamanitra. Tsy vitan'ny olona religieux zany ry havanao, fa ny olona mino, ny olona croyant no manao an'izany. Ary pino izy satria nanapa-kevitra ny atoky tanteraka an'Andriamanitra. Ary zany ambara zany ry havana, rehefa tena diniana mety efa henontsika, fa raha ny marina zany zavatra sarotra amintsika zanaky ny réformation, tsika réformé, tsika calviniste. Ny zavatra nitezaina antsika de hoe mpandray dekona ray aman-drenitsika, de atao batisa fony fahazatsika, zay ara-tsoratra masina. De namany hoe fa mino zany, tsia ry havanao, tsia misy fotoana ianao na iza ianao manapa-kevitra hoe Jesosy, Jesosy. Ary normalement tokony an'le fotoana andraisana anao mpandray mifanasan'ny tompo ianao manao an'izany, Jesosy, tena hoe apetrako tanteraka eo am-pelatananao fiainako, anjakao tanteraka, ary anaovy zay tianao a. Zay le finoana ry havana. Rehefa mandinika ny zava-misy isika ry havana, de eo amin'ny olona zay mitony tena ho kristianina, de tsy hita tokoa zay finoana miasa amin'ny fitiavana zay. Tsy hoe ny finoana tsy hita, tsy hoe ny fitiavana tsy hita, fa arak'le nanazavain'ny Loterasy teo hoe tsy hita fotsiny zao le izy. De le fanontaniana manaraka zany zao de hoe fanaonara. Inona mahatonga an'izany a, fahafatesan'ny finoana sy fahafatesan'ny fitiavana izany. Am'izao ry havana tsy de misy tsony, fa aka ohatry ny cafetiere électrique, cafetiere électrique, le machine café fanaovana café zany. De misy modelina cafetiere électrique taloha, ao amin'ny vodiny eo a misy karazana fusible, misy karazana fusible ao. Le fusible io a misaoty io rehefa tratrany surchauffe le machine électrique fanaovana café. Zay le ohatra ry havana. Maninona maty le finoana, maninona maty le fitiavana? Raha oharina amin'ny cafetiere électrique ny fiainantsika ry havana, misy fusible misaoty ao satria tratrany surchauffe.
misy fusible ny saute eo satria tratrany surchauffe. De alefa sara tsaina le zavatra zavatra mitranga. Zany hoe tratrany surchauffe le izy zany efa nandeha to efa ela be any zany. Le kafe ao anatiny zany efa jerenao mangotraka. Fa satria saute le fusible mety tsy hitan'le mpanao kafe le izy. Saute le fusible efa maty le cafetiere. Mbola mangotraka le kafe. Fa iny rehefa ela ny ela miamangatsika ho azy eo iny riavanao. Ohatran'izany fiainan'ny kristianina religieux maro. Efa saute le fusible ny fanahiny. Nefa nisy mbola manao asana dekona ihany. Efa saute le fusible ny fanahiny. Fa izy mbola manoratsoratra andin-tsoratra masina ny Facebook ihany. Efa saute le fusible ny fanahiny. Nefa nisy mbola mihirahira ny lanitra ihany. Possible tsara mihitsy zany. Efa saute le fusible ny fanahiny. Fa mbola iny tsara manao hoe finaritra manomboka SMS tahiny tompo mamarana SMS etsetra. Rehefa farany iny le mangotraka iny mangatsika. Zay nge no ahitantsika le kristianina mangatsika. Raha cafetiere électrique izy tsy fatany rehefa saute le fusible riavana. Dinna natao ara eo anatrehan'izany fusible misaute zany no le surchauffe. Tsotra ny antony. Mampisaute an'iny fusible iny riavana. Fitiavan'Andriamanitra. Le fusible manko am'le an'ny électrique misaute izy mba tsy rehitra le système électrique rehetra. De hoe le fusible misaute amintsika de fanairan'Andriamanitra. Misy orta tian'Andriamanitra hisariana ny saintsika. Raha zany de misaute le fusible le finoana, misaute le fusible le fitiavana. De mangatsika tanteraka glacé enao riavana. Eo anatrehan'izany ary. Raha te hiverina am'le fitiavana ianao, am'le finoana mahavonjy ianao, mandiny tena ary te mibeba. Sika rehetra samy manana ota am'izao ora inotsika ny zao afatra zao, tian'Andriamanitra hisariana saintsika. Ary sika rehetra malagasy de concerné daholo am'ty otany kolokolo ty riavanao. Tsy ny lalàna no afaka an'io, tsy ny fandrahonana fanaona afaka an'io, tsy ny réforme système juridique no afaka an'io. Fa zasy ianao mandiny tena tsirairay hoe tompo misaotra anao ny amin'ny fusible misaute, misaotra anao ny amin'ny fangatsiahako fa tena hoe tonga saina hoe misy tsy mety tokoa ny amin'ny fifandraisako aminao. De tsotra n'le olona miteny reny tsony ianao hoe any amin'ny fiangonanao na sendrana re Toriteny any am-piangonana. Hoay, tiako be le Toriteny teo. Tena hiverina amin'ny lahady. Inona ny lahady ahitananao eo? Sokatra amin'ny fiangonana depuis le confinement. Anjato ny tato amin'ity fiangonana ity mbola tsy hitako tatao fiangonana riavanao. Anjatony, anjato ny vitsivitsy maromaro. Pastera, tapa-kevitra amin'izay anaraka étude biblique, anaraka cellule, tazanina ianao. Tanana amin'ny teninao ianao. Tsy ny eo tsy tenao tsy tenao. Tsy mametsiny ianao riavana. Fa ambara aminao amin'ny anaran'ny Tompo. Mbola misaoty le fusible ny fanahinao ka tsy hita aminao. Le finoana miasa amin'ny fitiavana ny Tompo sy ny fitiavana namana. Tsy menatsiny ianao. Fa nazana ianao amin'izao minitra zao mila samy mandiny tena riavanao. Ozy isitsika hoe inona raha natao de efa teo le voalohany beba zay no ohatrany hoe fanoloana le fusible. Fa fatatsika tsara riavana fa raha atao hoe soloana iny fusible iny tsy avetrany te mandeha le machine kafe. Le hoe soloana le fusible de tsy maintsy pitsirina le bouton marche arrêt. De eo zany ianao faharoa rehefa nanolo fusible tamin'ny fibebahana de pitsirina le bouton marche de mandeha indray le cafetiere électrique ny fiainanao fanahinao. Ahoana moa zany
ny fampiarana hoe ataovy amin'ny position marche le café électrique ny fiainanao. Zavatra roa ry havana, zavatra roa faran'izay tsotra ary efa hainao. Voalohany indrindra, manokana fotoana ho an'ny tompo. Manokana fotoana ho an'ny tompo. Raha ohatra moa anao hoe tsy miasa de ao an-trano, manokana fotoana bebe kokoa e, amakiana soratra masina. Fa azo atao tsara koa ny hoe manokana fotoana bebe kokoa ho an'ny tompo no hoe tsy ataoko teny nandalo fotsiny, le teny vakiko tamin'ny mofinaina na tamin'ny mana isan'andro na tamin'le voatsara na fafy maraina iny hoay nafinaritra, fa tena hoe teny etiko miakompanie aho anatin'ny androko manontolo. Iny teny men'ny tompo ahy iny ho sainko, ary rehefa sainiko ohatran'izany iny teny iny lasa fiainako, lasa fanasitranana ny nofoko. Rehefa sainiko ohatran'izany iny manefy andeha tahaka ny zanaka, manefy andeha amin'ny fatokina ry havanao. Saina avy aloha hiakompanianao anatin'ny andro manontolo. Le teny men'ny tompo anao rehefa maraina ry havana. Ovay koa ry havana manarak'izay. Ovay ny hira fiainonao. Ovay ny hira fiainonao. Tsy adalan'ny Paoly akory ny miteny hoe fampilazay ianareo amin'ny salamo sy ny firana sy ny tononkira-panahy. Tsy adalana zany ry havanao. Maka ny fitenitsika. Tanao io hiran'izao tontolo zao io, zay enonao en boucle io, satria hiran'izao tontolo zao tsy avy amin'ny fanahy masina fa avy amin'izao tontolo zao, de mitarika ny fanahinao sy ny fonao sy ny sainao iondrika eto amin'izao tontolo zao e. Tsy fahateren'n-tsaina zany ry havanao, fa toro lalana menan'ny olona zay hoe te hametraka ny bouton an'ny café électrique ny fiainany eo en position na marche. Atokany fotoana ampitomboiny fotoana atokana ho an'ny tompo sainy teny raha ty hira en boucle enao zao, aoka salama, firana, tononkira-panahy. Ary efa zany no ataonao de ho atarian'ny tompo lalana ianao e. Ny am'izay mbola tiany ataonao bebe kokoa am'izany famerenana ny bouton fiainanao amin'ny marche zany. Rehefa zany no ataonao afaly azy zany de anoranao izy hoe zao ndray. Rehefa zany no ataonao de izy hoe enao zanako tiako ianao raha mba hoe manandrana zany hoe manokana fotoana ho azy zany hifady anina, hivavaka bebe kokoa, ananana fiombonana bebe kokoa amiko. Zay ry havana, ampitomboya ny fotoana atokanao ho an'ny tompo e. Faharoa farany, ho an'ny olona zay manao ny bouton ny fiainany ho amin'ny marche, de hoe ataovy sérieux ny vavaka. Ataovy sérieux ny vavaka. Ny olona zay nandray eo sérieux ny tenin'Andriamanitra araka le tenenina antsika azy teo, de ao misy fampitandremana, misy teny fampanantenana. Ny olona nandray an'izany au sérieux ry havana, automatika manao au sérieux, mandray au sérieux ny vavaka. Zay rehefa andeha ataovy sérieux ny vavaka raha te hiverina am'izany hoe finoana miasa amin'ny fitiavana zany ianao ry havanao. Ohatra volamena ry havana ao amin'ny soratra masinao ny ohatra Jakoba ao amin'ny Genesis 3:17 ao. Tolona tamin'ny Jakoba Andriamanitra, de ny tolona tamin'Andriamanitra Jakoba, de noho ny andeha Andriamanitra, lehilahy moa le entina ohatran'ny nanana endrika lehilahy Andriamanitra tamin'izay. De ozy izy Jakoba tamin'Andriamanitra hoe
tsy avelako andeha ianao raha tsy mitay aho. Zany ny toetsaina, toe-panahin'ny olona hoe mandray ao sérieux ny vavaka. Misy teny fampanantenana ao, fampanantenana fitahiana ao. Tsy amelako ianao, tsy amelako ianao e raha tsy mitay aho. Ary tsika rehetra ry havanao, sika rehetra mila mitombo amin'izany fandraisanao sérieux ny vavaka zany. Taka ny nandraisan'le lehilahy teraka jamba tamin'ny perikiopa tamin'ny herinandro teo, au sérieux ny teny fampanantenan'i Jesosy momba fampahiratana azy. Ny raha n'izy ho ary amin'ny fareny Siloam, hoy ny fitenenana, voaterina makivaky ny tanàna ray manontolo izy vao tonga tany Siloam, satria ny raisinao sérieux teny fampanantenana. Ohatra anankiray, le vehivavy nandeha raha 12 taona, ahiliky ny fiarahamonina ry havana, ny olona marary mandeha raha zany, satria ambaran'ny soratra masina tao amin'ny testamenta atao hoe maloto ka tsy afaka miaroaro. Tsy ahoniny zany, vakivakiny le folona le vahoaka teo anilan'i Jesosy, satria nitady famonjena izy. Raiso sérieux ry havana ny tenin'Andriamanitra, raiso sérieux ny vavaka e. De ho hitanao fa tena en position na marche spirituelle ny fiainanao e. Misaotra ny tompo isika ry havana. Ny amin'ny nampianarany antsika mazava e, zavatra andrasany antsika. Isika izay andalana ho any an-danitra, teny mba hananantsika n'izany hoe finoana, miasa amin'ny fitiavana zany. Angatao ny fanahy masina hitarika ianao amin'ny marina rehetra, ary hiasa aminao na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka an'izany finoana miasa amin'ny fitiavana zany. Ho aminao ny fahasoavan'ny tompo, ary ho an'Andriamanitra irery any voninahitra. Amen.